Faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy ho antsika izay maheno an'izao feo izao dia tahin'ny tompo manokana ianao sy ny ankonanao. Tonga eto indray aho hitondra ny tenin'Andriamanitra ampita ny hafatra an'Andriamanitra amin'ity androany ity fa sorantsika Jesosy mbola manome teny antsika indray fanairana, fananarana, fanontsinana fa mialohan'izay dia daholo isika hivavaka ametraka ny fotoana eo am-pelatanan'i Jesosy ary angataka ny herin'ny fanahy-masina indray ampiteny eto indray amin'ity androany ity mba tsy hiteny ho azy fa ny fanahy-masina anindry ny lelako toy ny lelany efa mahay. Haleloia. Raha io rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao mbola tsy mitsahatra Jesosy misaotra anao indray raha mbola nitahinao, raha mbola narovanao indrindra fa ny tombon'andro izay mbola nomenao anay tsiraray avy na izaho miteny na ireo miaino dia mbola ny famindramponao sy ny fitiavanao mbola mato izao anay, mbola tsy maty fo amanay izay ka tratran'izao an'izao indray. Tonga eto indray Jesosy ampita ny hafatrao raha ny amiko manokana dia tsy manana teny ho ampita amin'ireto olonao fa ianao no manana teny. Za Jesosy dia fitaovana fotsiny ihany ampitan'izany fa mialohan'izany Jesosy dia finahiko eto anatrehanao izay rehetra tsy famendrehana rehetra nataoko ary mifona eto anatrehanao. Ankehitriny Jesosy dia angataka ny herin'ny fanahy-masinao indray hiasa anankireto androany anendry ny lelako toy ny lelany efa mahay, tsy ny fahaizako na ny fahalalako Jesosy no entiko eto sanatria izany fa ny fitaritan'ny fanahy-masinao ary tendreo ny lelako toy ny lelany efa mahay ary atreho feno ny fotoana rehetra tompo indrindra fa izao fotoana fampitana izao hafatrinao izao ka mba tena hoe hipahaka any am-pony tsiraray avy ny teny izay ho voalaza eto indray amin'ity androany ity. Misaotra Jesosy tompo malalo amin'ny anaran'i Jesosy no nanaovako an'izany vavaka izany. Misaotra tompo. Amen. Amen. Ya, any raha asiana lohahevitra moa izany ny teny izay hoentintsika androany indray dia hoe ny zanaky ny teny fikasana. Izay angamba ny lohahevitra amena ny teny izay hoentina amintsika amin'ity androany ity. Afa-teo ara amin'ny baibolinao dia andao ara hiaraka hamaky ny tenin'Andriamanitra izao sy ianao ato amin'ny Romanina toko 9 dia atomboko tsika eo amin'ny andininy 9 dia mijanona any amin'ny andininy 10. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa tsy lazaiko fa foana ny tenin'Andriamanitra sy tsy akory fa tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely ary na dia taranaky Abrahama aza ireo tsy dia ary zanany avokoa fa avy amin'ny saka no antsoina izay taranaka ho anao. Izany hoe tsy ny zanaky ny nofo no zanak'Andriamanitra fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Fa izao no filazan'ny teny fikasana: raha avy ny taona toy izao dia ho avy aho ary hanana zazalahy Sara. Ary tsy izany ihany fa Rebeka koa dia nanana anaka tamin'ny anankiray dia tamin'ny Isaka razantsika. Amen. Ya, araka an'izay teny novakiana teo izay hitantsika tsara ny tenin'Andriamanitra izay milaza fa tsy ho foana hozy izy kanefa hozy tsy lazaiko fa foana ny tenin'Andriamanitra tsy akory fa tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely. Ahoana moa izany? Tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely. Izany hoe tsy izay rehetra ao izany dia hoe Israely daholo. Tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely. Ary
na dia nateraky ny Abrahama aza ireo izy dia tsy ary zanany avokoa. Izany hoe amin'izao tontolo izao ity maro ny olona eto ary tsy izao rehetra olona rehetra zao no zanaky ny teny fikasana. Tsy izao rehetra olona rehetra zao no zanaky ny teny fikasana, mbola ho hitantsika any ambanimbany any moa fa ny teny fikasan'Andriamanitra amiko sy aminao dia ilay finoana ho azy ho tanteraka eo amin'ny fiainanao. Maro mantsy ny olona milaza fa mivavaka, maro ny olona milaza fa zanak'Andriamanitra, no fironiny zao rehetra zao. Maro ny olona fa milaza fa manompo an' Jesosy, fa maro ihany koa nefany ny mitoetra eo ambava fotsiny izay. Kristianina ambava fotsiny. Ary izay le mahatonga ny hoe tsy izay avy ao amin'ny Israely no Israely. Ary na dia nateraky ny Abrahama ary ireo tsy ary zanany avokoa izy. Fa zao eto amin'ny 19:9 vakikely aminaran'i Jesosy, izany hoe tsy ny zanaky ny nofo no zanak'Andriamanitra, fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Tsy ny zanaky ny nofo no zanak'Andriamanitra izy, fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Izany hoe ianao zany raha mbola tsy mitoetra amin'ny teny fikasan'Andriamanitra io dia tsy azo lazaina hoe zanaky ny teny fikasana raha mbola mitoetra amin'ny nofo ianao. Ny mahatonga anao zanaka ny teny fikasana dia ny fandraisanao an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, ho fanekenao azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Satria tsika raha vao mitoetra amin'izao hoe manompo an'Andriamanitra, mitoetra amin'izao dia zanaky ny nofo tsika izay. Mbola tsy azo isaina hoe zanaky ny teny fikasana. Ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra dia ilay finoana ho azy tanteraka, inonao tanteraka eo amin'ny fiainanao. Jerena raha eo ambanimbany eo raha ny teny Andriamanitra hoe amin'ny taona ohatr'izao izy dia hanana zazalahy Sara, amin'ny herintaona ohatr'izao dia hanana zazalahy Sara. Tamin'ny finoana ny inoana an'izany ary dia tanteraka izay. Fa raha olona tsy zanaky ny teny fikasana tsy minomino izany. Fa hoe zavatra tsy hisy zany, ahoana mihitsy impossible zany, aiza nisy an'izany. Lehibe fandaharany reny, lehibe doika reny. Dia tsy izay ihany, fa maro ny teny fikasan'Andriamanitra tanteraka tamin'ireto fiainan'ireto mpanompon'Andriamanitra tato anatin'ny Baiboly reto, ary izay teny izay mbola tsy miova hatramin'ity androany ity. Amin'izao andro iainako sy iainanao izao mbola tsy miova izay teny fikasana izay. Ary mbola itsika misitraka an'izay raha tena hoe zanaky ny teny fikasana marina ianao. Andao nge mbola hoentiko ianao ato amin'ny Galatiana toko 7. Galatiana toko 7 dia ny andininy 7:20. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isika ry rahalahy dia zanaky ny teny fikasana tahaka ny saka. Kanefa tahaka ny tamin'ny izany andro izany ilay teraka araka ny nofo dia nanenjika ilay araka ny fanahy. Dia tahaka izany koa ny ankehitriny. Nefa ahoana no lazain'ny soratra masina? Roahy io andevavy io sy ny zanany lahy, fa ny zanaky ny andevo tsy iray lova amin'ny zanaky ny tsy andevo. Hita any amin'ny Genesis 21:10 izay raha hijerenao. Ary amin'izany ry rahalahy, tsy zanaky ny andevavy isika, fa zanaky ny tsy andevo. Amen. Amen.
Hitantsika amin'izay araka ny teneniko tery amin'ny voalohany fa isika rahalahy dia zanaky ny teny fikasana tahaka ny zaka. Kanefa ozy tahaka ny tamin'ny andro izay ilay teraka araky ny nofo dia nanenjika ilay araka ny fanahy. Amen. Amen. Dia tahaka izany koa izy ny ankehitriny. Hitantsika fa ny olona ara-nofo rehetra dia presque manenjika ny ara-panahy. Presque manenjika ny ara-panahy ny olona izay ara-nofo rehetra. Dia ao ambanimbany ao izy milaza hoe fa ny zanaky ny andevo izy tsy hiray lova amin'ny zanaky ny tsy andevo. Izany hoe ny zanaky ny andevo lazaina eto itsika raha mbola andevoziny nofo, andevoziny izao tontolo izao, andevoziny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia zanaky ny andevo izay, zanaky izao tontolo izao, zanaky ny jentilisa. Ka izay ny zanaky ny jentilisa tsy hiara-andova amin'ilay zanaky ny tsy jentilisa, amin'ilay zanak'Andriamanitra. Ataovy ohatra izany hoe ianao zao manambady vita soratra, rehefa vita soratra nareo am'vady dia ny zanakareo manontolo dia tsy maintsy titra ny anaranareo amin'ny vady ny zanakareo, dia ny zavatra nananareo, ny lova nananareo. Iny foa iny ramose iny na ramadama nangalam-piana an-tanambadika tany ka niteraka tamin'ny olona tany tsy anatin'ny lisitra ao amin'ny listim-pianakaviany ny anaran'ny zaza iny, na dia zanany arany na dia rany ara mikorina amin'iny, fa any ivelany any, zanaky ny ivelany any. Izany hoe donc mazava ho azy tsy andova miaraka amin'ireo zanaka atrano ireo mihitsiny iny izaza hita tany ivelany iny. Aleo zaza mihitsiny no ataoko ohatra satria izay no misy amin'izao. Tsy andova miaraka amin'ny zaza ho atrano ao mihitsiny ny zaza ny ivelany any iny, fa raha ameny rainy na ny reny lova dia ameny any amin'ny sisisiny any, fa tsy hiaraka andova amin'ilay zanaka atrano. Tahaka izany ihany koa izao sy anao ny zanaky ny teny fikasana rehetra dia tsy hiara-andova amin'ny zanaky ny tsy ny teny fikasana. Izany hoe ny zanak'Andriamanitra dia tsy hiaraka andova amin'izay tsy zanak'Andriamanitra. Ny fehany dia izao hoe raha fa ianao no zanaka, izany hoe voasoratra ny anaranao, no raisinao Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, zanak'Andriamanitra ianao. Zay ianao voasoratra amin'ny bokim-pianakaviana ny lanitra. Izay ianao hoe andova, zanaky ny mpandova ianao fa tsy zanaky ilay andevavy. Amen. Fa tsika dia zanaky ny teny fikasana. Ndao angentsika mbola hoentiko indray ato amin'ny Galatiana. Ato amin'ny Galatiana ihany Galatiana amin'ny toko 7. Galatiana toko 7 dia ny andininy 19 dia mitsambikina 22 dia 29 vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha avy amin'ny lalàna ny lova dia tsy avy amin'ny teny fikasana intsony, nefa tamin'ny Abrahama dia teny fikasana no nomen'Andriamanitra azy. Amen. Dia dinganiko ery amin'ny 12 anaran'i Jesosy. Fa ny soratra masina efa nandidy azy rehetra teo amin'ny fahotana mba homena ny mino ny teny fikasana noho ny finoana an' Jesosy Kristy. Amen. Amen. Hitantsika amin'izany homena ny mino ny teny fikasana noho ny finoana an' Jesosy Kristy. Zay rehetra tsy mino an' Jesosy Kristy zany dia tsy zanaky ny teny fikasana, fa homena ny mino ny teny fikasana dia ny finoana an' Jesosy Kristy. Inganiko ery amin'ny 29 akina ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha any Kristy ianareo dia tahaka ny Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana.
moa ve efa azonao antoka fa an Jesosy marina ianao, raha an Jesosy marina ianao, moa ve fa tamin'ny vavanao no nanekenao azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, an Jesosy marina ianao amin'izay, tsy zanaky ny nofo tsony ianao amin'izay, tsy zanaky ny andevavy tsony ianao amin'izay, fa zanak'Andriamanitra, zanaka ny fikasana, raha ao amin'ny Kristy. Fa raha any Kristy ianareo dia taranaky ny Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Azonao antoka ve fa efa ao amin'ny Jesosy ianao? Mino azy tokoa ve ianao? Sa minomino fotsiny eny fotsiny pli vava? Fa tena misy teny fikasana ray tena zay hoe andrandraitsika, andrandraiko, andrandrainy izay rehetra mino an Jesosy Kristy. Fandonge mbola hoentiko amaky tenin'Andriamanitra indray tsika faraparany maraparana antsika azy ka eto dia te hanentana antsika. Efa azonao antoka tsara ve fa efa ny Jesosy ianao, tena mino an Jesosy marina ianao, inona le nampisehoanao amin'ny finoanao azy? Fa hoe sa ve hoe mino ny olona dia minomino fotsiny eny amin'ny vava fa tsy avy any amin'ny fo? Nanekenao azy ato amin'ny Hebreo 6:13 fakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra nanao ny teny fikasana tamin'ny Abrahama ary satria tsy nisy lehibe noho ny tenany izay azony ny anianana dia ny anianana tamin'ny tenany izy. Dia mbola hoentiko indray amaky atsika amin'ny Hebreo ihany 10 dia any amin'ny 36. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa tokony hanana faharetana ianareo mba ahazonareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Dia Hebreo 10 ihany 23. Anaran'i Jesosy aoka ho azontsika mafy ny fanekena, ny fanantenana mba tsy hihozongozonany fa mahatoky ilay efa nanao ny teny fikasana. Amen, amen. Araka an'izay teny teo izay. Ka tokony hanana faharetana izao sy ianao mba ahazontsika izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Izany hoe raha tena tianao tanteraka ihany koa ao anatin'izay le teny fikasana, manana faharetana. Tadidio anie fa i Abrahama ange nanana faharetana, i Sara ange nanana faharetana, na dia efa antitra ary andreo vao nananjanaka. Zay le hoe teny fikasan'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka na ho ela na ho aingana. Teny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tsy maintsy tanteraka. Raha tena zanak'Andriamanitra marina anao, raha tena zanaky ny teny fikasana marina ianao, tsy maintsy tanteraka. Ary izay ny teny fikasan'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka eo amin'ny fiainany izay mino azy, izay mandeha araka ny sitrapony, izay manatanteraka ny didiny. Amen. Farany ity no fehiny izay rehetrarehetra voalaza teo izay. Andao tsika eo entiko vadio ny baibolinao amin'ny Jaona voalohany toko 2 dia ny 5:20. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary izao ny teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay. Teny fikasan'Andriamanitra amiko sy aminao dia ny fiainana mandrakizay. Andova amin'ny fiainana mandrakizay izao sy ianao. Andova amin'ny fiainana mandrakizay.
Tsy maintsy tanteraka io. Raha tanteraka ireo teny fikasana rehetra nomen'Andriamanitra nanomboka tany amin'ny Genesisy juska aty amin'ny Apokalipsy. Andriamanitra dia marina amin'ny teniny. Tsy mba olona izy ka amitapitaka na andaingandainga. Tsika olombelona tsy mba mitazona ny teny izay omentsika. Fa Andriamanitra dia mitazona ny teny izay omeny. Ka zao, fa tsika rahalahy, rahavavy dia zanaky ny teny fikasana tahaka ny saka. Fa moa ve azonao antoka marina fa matoky an'ny tompo ianao, mino an'ny tompo ianao anatin'izay. Mila finoana io. Araka n'ilay teny teo hoe tsy izay rehetra miantso tompotompoka ihany no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay rehetra manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Izay le azon'le fanoarana teo. Hoe tsy izay rehetra ao Israely no Israely. Tsy izay rehetra milaza fa manompo an'Andriamanitra mihitsy no tafiditry ny lanitra. Fa izay rehetra manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, manaraka ny didiny. Fotoana izao, mbola ahafahanao manitsy ny lalanao. So dia le teniteny tompotompo fotsiny ianao fa tsy fantatra hoe efa ao anatinao marina ve ny tompo izay topoinao. Tsy amin'ny vavanao fotsiny sy amin'ny sainanao any dia izay. Dia gaga ianao rehefa tsy tanteraka eo aminao le teny fikasan'Andriamanitra. Satria ianao mila mino sy mila manana faharetana. Fa zao, niza maheno an'izao. Ataovinao azonao antoka tsara mihitsy fa efa zanaky ny mpandova ve ianao. Efa tenao voasoratra amin'ny bokim-pianakaviana ve ny anaranao. Dia ho zanaky ny mpandova ianao. Tahaka n'ilay fanoharana nataoko teo. Hoe raha misy olona manambady vadikely amin'ny velany ihany nefa izy voasoratra amin'ny vady ao an-trano, le ao an-trano ny priorité voalohany handova izay fananana izy mivady eo. Tahaka izay ny tsika ato amin'ny Jesosy. Izay rehetra ao aminy, izay rehetra efa voasoratra amin'ny bokim-pianakaviana ato amin'ny Jesosy no handova voalohany. Ary tsy hitambatra ny any amin'ny zanaky ny any ivelany any zaza, tsy fantatra hoe avy taizany ivelany any mihitsy. Dia itsika ilay zanaky ny teny fikasana. Amen. Mino aho fa nandray lesona anao tao anatin'izay. Fean'izay teny fikasana men'Andriamanitra asianao dia ny fiainana mandrakizay. Ka raha azonao antoka dia tanteraka aminao izay teny fikasan'izay. Tena azonao antoka tena zanaky ny mpandova ianao. Fa tsy zanaky kala hafa ny ambadimbadika any tsy voasoratra. Zaza any velany tsy tafiditra anatin'ny trano tokantrano ara-dalàna. Amen. Tanteraka amintsika ireo teny fikasana efa nampanantenan'Andriamanitra ho an'izay rehetra matoky azy, ho an'izay rehetra mino azy. Amen. Dao ary tsika hisaotra ny tompo ny amin'izay teny izay. Mino aho fa zanaky ny teny fikasana daholo izay rehetra mahare an'izao feo izao. Raha mbola tsy azonao antoka hoe tena za ty nge mbola tsy tafiditra ao amin'ny bokin'ny papanay sy mamanay, tsy papa mama ranofo fa ilay Jesosy tsika. Fa azonao antoka hoe fa soratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anaranao fa nandray azy ve ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Dia azonao antoka fa ianao ilay zanaky ny mpandova. Amen. Halleluja. Raha io rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao mbola tsy mitsahatra Jesosy misaotra anao indray raha mbola nomenao izay fahafahana napita ny teninao indray. Eny tompo mino aho fa ianao no nanome teny ary ny teny fikasanao ihany koa dia tsy maintsy tanteraka. Ka ninona teny fikasana izay omenao ny tsiraray avy tompo tanteraka amin'ny fiainan'ireo anie izany. Fa ilay teny fikasana tena andrandrainay Jesosy dia ilay fiainana mandrakizay izay menao anay Jesosy. Ary niza maheno an'izao feo izao
ka mety mbola tsy azo ny antoka hoe tena hoe zanak'Andriamanitra marina izy na zanaky ny mpandova marina izy de fotoana izao Jesosy fotoana izao mbola ahafahany manoratra ny anarany ao amin'ny bokim-pianakaviana ao aminao Jesosy tompo malalo misaotra Jesosy aoka ny teny aniry any am-pony tsiraray avy amin'ny anaranao Jesosy nanaovako sy nanonako an'izay teny izay sy nampitako an'izay teny izay misaotra Jesosy amen.